teny fiainana. Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Amen. Salamo 8:1 ny andininy 1:20. Ry havana malala izay mandraikitra ny tenin'Andriamanitra ao am-pony no afaka amin'ny fahotanako. Ny olona tsy ampy tenin'Andriamanitra dia tena manan-kery manam-pahefana amin'ny Satana. Satana no mibaiko ny fiainany. Ny tenin'ny devoly no mibaiko ny fiainany. Noho izany dia izao manota isan'andro, isa-minitra, isa-tsegondra izy. Ho anao io vao tafalatsaka amin'ny fahotana ianao dia tadidio fa tsy miraikitra ao am-ponao izay ny tenin'Andriamanitra. Mandalo ao amin'ny sainao, mandalo ao amin'ny sofinao fotsiny ny tenin'Andriamanitra izay renesinao, hitanao masonao fotsiny ny tenin'Andriamanitra izay vakianao, fa tsy tafaraikitra ao am-ponao. Androany dia ambarako aminao ny fomba ahatonga anao tsy hanota dia ny firaiketan'ny tenin'Andriamanitra ao am-ponao. Miraikitra ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra. Izay ny vahaolana. Ndraindraitsika masy dia mieritreritra hoe fa maninona ary aho manota foana, fa maninona ny tehanao ny tsara fa ny ratsy foana ny vitako, maninona ny te hiteny fahasoavana nefa teny ratsy sy fanevatevana sy fanesoana sy fanenjehana olona foana ny vitako, maninona ny tehanao asa-pivelomana ny fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra kanefa ny asa-pivelomana ataoko izao ity zavatra kolokolo mampalahelo fisolokiana olona ity. Ny antony dia izao tsy tafaraikitra ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ry havana mila ampidirina isa-minitra, isa-tsegondra ao anatinao ao mba tena hampiraikitra azy tanteraka. Mahatonga ny tsy miraikitra dia izao mba mamaky tenin'Andriamanitra kely indray tsika na miaino kely tenin'Andriamanitra indray tsika dia hoy isika avy eo hoe amin'ny lahady indray miaona ry tenin'Andriamanitra. Tsy ampianao ny tenin'Andriamanitra izay hoe isaky ny alahady any am-piangonana ianao vao mieritreritra ny andre na hamaky. Ilainao isan'andro mba hahatonga azy ho tafatoetra, tafaraikitra tsara ao anatin'ny fonao. Te hiala amin'ny fahotana ianao, fantatro fa ianao maniry mafy tsy hanota, fa te ho afaka amin'izany ianao, ataovy izay apetsaka ny tenin'Andriamanitra ao am-ponao ry havana, fa ny tenin'Andriamanitra no mitarika ny lalaka lehanao. Fivaliana ao an'Andriamanitra ny mandinika anao avy any an-danitra rehefa feno tenin'Andriamanitra ny fonao. Tadidio fa na ny fitahiana rehetra ary arotsaka Jehovah Andriamanitra aminao rehefa tianao ny tenin'Andriamanitra, rehefa ataonao izay iraiketan'ny tenin'Andriamanitra ao am-ponao, omen'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra izay fantany fa mahasoanao na ho amin'ity fiainana ity na ho amin'izay torianao amin'ny filazantsara. Indrindra ny famelan-keloka dia hiainanao mianoko amin'izany ianao isan'andro satria miraikitra ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra. Androany ary dia mitenena tahaka nyity mpanao salamo ity hoe ato am-poko no iraiketako ny teninao mba tsy hamitako aminao. Amen.